Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika isa-tokantrano. Andriamatoa mamin'ny aina raha mahalanjona no vahintsika atao anatin'ity fandarana ity mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny tenany sady mpanao politika ihany koa. Ho an'ireo izay nianatra teny amin'ny université n'Antananarivo tany amin'ny taona 9 sy tany amin'ny taona 2 tany mahafantatra tsara n'izany hoe mamin'ny aina raha mahalanjona izany misy anarana nampalaza anazy tamin'izany fotoana izany fa angamba tsy teneniko eto fa aleo izy ihany niteny anazy rehetra ka sitrany nateneniko ihany rehefa izy dia mazava ho azy fa iresaka ny tontolon'ny fampianarana isika eto Madagasikara sy resaka ihany koa ny resaka fampandrosoana ary tontolo politika satria mpanao politika raha teo ny tenany. Dia miarabanao aloha mamin'ny aina raha mahalanjona tonga soamantsara eto amin'ny fandarana dinika voalohany ianao no niakatra teto amin'ity fandarana ity nefa efa taona maromaro ihany ianao no nilomano tao anatin'ny tontolo politika dia faly mandray ianao. Faly miarabanao namana Jolay rahalava hoita. Miaraba ihany koa ny mpijery rehetra eto anivon'ny MBS radio sy ny televiziona. Fanontaniako voalohany mamin'ny aina raha mahalanjona tato ato hita taratra amin'ny ainao manjery sy amin'ny gazety ny hoe mety isina fiovana gouvernemanta. Io moa tsy fantatra mazava fa feo mandeha amin'ny ainao manjery sy gazety aloha no hita hatreto. Misy famakafakana sy misy fomba fijery azonao entina ve mikasika an'izay hoe mety isy fiovana gouvernemanta sy na fanoloana minisitra vitsivitsy izay. Matomo zany ny mandeha zany feo zany amiko dia mety mipetraka tokoa ny zavatra faran'izay nampisy adevitra dia ny fivorian'ny député tany amin'ny assemblée nationale teo anatrihan'ireo mpanao gouvernemanta rehetra ary ny teo anivon'ny antoko ny fitondrana mihitsy no somary nanana olana ary sany tsy afapo tamin'ny fitantanana ary nyteneniny hoe izahay dia tsy natao ho tsikiraina fa izahay no manontany ny asa-bitanareo eo anivon'ny gouvernemanta. Izay zavatra izay zany dia ahitana taratra sahady fa misy zavatra tsy dia mahafapo. Tsy ny vahoaka intsony zany zao no milaza hoe tsy mahafapo raha ny fahitako azy. Tsy ny vahoaka rehetritsony. Satria ny ankapobeny ny hatrany amin'ny mpanao politika ary tsy ny antoko-panohatra intsony koa no miteny hoe tsy mahafapo. Fa ny eo anivon'ny fitondrana no mahita fa misy tokony arenina ary misy aritsy ao anatin'ny fitantanan-draraha-mpanjakana ao anatin'ny atsasaka ny mandat isika zao horefesina ny vita horefesina ny tsy vita. Zay zany ny zavatra mipetraka ka raha te hijery lavitra dia zao ny fotoana ahitan'ny olona tsy tokony misy promesse tsony zao hoe ataontsika ty ataontsika rio akarakarainy ry atao ry. Io misy teny malagasy ao anatin'izay hoe ny eo an-tanana tsy azo ny any akafa tetiaviny ho raisina. Ka raha zavatra izay no hita hoe ho atao zany raha ny fahitako azy dia fotoana azo atao ary indrindra farany ao anatin'izay dia ny tenin'ny filoham-pirenena hoe fotoana azo ana gouvernemanta zao ny zavatra mipetraka dia zao hoe ho tsaraina afaka enim-bolana. Zay zany no mipetraka ka hitako hoe raha za manokana no anontanianao dia ao anatin'ny fotoana mihitsy zao ametrahana ny fanovana izay lesoka rehetra teo aloha. Eo amin'ny lafin'ny fitantanana rehetrarehetra io ve sa raha ho an'ny mamin'ny aina raha mahalanjona manokana misy hoe sehatra tena hita hoe tena tsy nandeha mihitsy ny tao anatin'izay rotaona sy tapan'izay sa tena amin'ny ankapobeny mihitsy hoe tsy mahafapo. Raha ny fahitana azy dia maka référence tsika tena anao resaka fampandrosoana azy le nresahanao teo amiko ny atao hoe mandroso amin'ny teny frantsay izy dia atao hoe mouvement. Zany hoe misy repère taizana initial aminay mampianatra moa zany dia hoe taizana initial dia aizitsika zao ka raha par rapport amin'ny initial mitovy amin'ny final amintsika zao dia tsy mandroso zay. Dia eo amin'izay zany no ahitana hoe le repère atsika ve repère par rapport amin'ny fotoana takin'inona raha resaka fandriam-pahalemana le atraiza tamin'le repère no nyresahana. Raha resaka teo amin'ny sosialy atraiza tamin'le repère no nyresahana. Fa raha ny zavatra iainana dia za koa mahita fa rehefa ny teniny ankilany zany hoe ny mpanohitra milaza fa hoe ireto ny tsy mety
de nantsokaraina ary lay tenin'ny mpanohatra arahana ihany lay tenin'ny mpanohatra Midika fotoana kely indraindray kely zany a misy zavatra hita ao anatin'izay hoe matoa zay rehetrarehetra zay no miaraka miditra ao anatin'ny sehatra dia tazana sady zany fa ny tontolo maromaro eo anivon'ny fitantanany raharaha na ny fitantanany raharaha-mpanjakana na ny tontolo mpandraisana andraikitra na ny tontolo ny fieritreretana de misy zavatra tokony hanovana azy eo zay mifahitako azy hono raha hoe hiditra amin'izay hoe resaka hoe fanovana gouvernementa zay maminena Ramalanjaona mety hoe endrika gouvernementa manao ahoana raha mifahitanao anazy raha hoe izao toe-javatra misy eto Madagasikara zao no mety hoe mahasoa kokoa ny firenena misy ohatra tonga de mety azontsika raisina kely matetika ty Afrika rehefa sendra olana ny firenena sendra krizy ny firenena de gouvernementa iraisana amin'ny hery politika sasatsasany no atao tsy zay aloha ny zavatra misy tsika tsy mijery tsy miteny hoe zay tokotra ve ny tena mety fa afaka tena manazava malalaka fomba fijerinao manokana ianao maminena hoe ahoana tokotra moa raha izao ny zava-misy de raha manao famakafaka antsika de gouvernement ohatran'ny ahoana marina moa tena ilain'ny Madagasikara raha ny situation misy dia situation ny aina tao anatina fifidianantsika zao zany hoe manan-kery kokoa lay olona lany ka ny lany de ny filoham-pirenena satria nivoaka tamina fifidianantsika manana prérogative zany ny filoham-pirenena ametraka an'izay olona azo ny apetraka io ka hitokisany mipetraka ihany koa ny adevitra ao anatin'ny gouvernementany ady ve sika combat sa ao anatin'ny gouvernementany fampandrosoantsika développement sa anaty gouvernementany fifampiresahantsika misy azo ifampiresahana ao anatin'ireo anankitelo nyresahako reo miankina zany io izany mety hoe ety kokoa raha ny zavatra iainantsika marina fe nisy fifidianana aloha fa le fifidianana koa ohatran'ny tsy de tena ny ekeny rehetra ihany tsy ny ekeny rehetra ary ny aina zay tsika rehetra zany samy nahita hoe nisy olana tokoa maleo tsy afaka hiditra am'izay loatra satria za sady tsy ao anatin'lay mikirakirana totanisy fa le mijery akapobe ny zavatra fotsiny no ifampiresahako aminao eto raha za zany no antaninao dia afaka jerenany mpitondra fanjakana ny atao hoe izy no mitantana satria izy no tsaraina kanefa mety hitondra makaizy zay lalana unique zay lalana tokany zay mety tena hitondra ny afampandrosoana ve zay de ny teknisianna izy avy ny teknisianna vonina daholo ve reo teknisianindreo de eo a zany hipetraka ao anatin'io hoe raha mifahitana azy manokana miafina ao anatin'ny teknika amin'ny politika zany hoe raha olona ministra ray de tena teknisianna sa politisianna zay le natonga ny teny teo gouvernementana ady ve sa gouvernementana fampandrosoana sa gouvernementana fifampiresahana fa raha ohatra ka hiteny zany tsika hoe tena andao raha nga tena ady amin'ny fampandrosoana no ataotsika tena hoe iady tena hiazakazaka be tsika zay tena vonina rehetra nandao atsona tsy misy nizany izy io aloha ao anatiny am'izay rehefa avy eo vao ahitana hoe ahoana no sehatra hitantanana an'izay firenena zay ny tena olana amiko de zavatra roa ny ray olana rafitra manana rafitra manjavozavotsika io zao mbola mipetraka ny hoe any amin'ny HCC ary amin'ny Sénat tamin'ny voalohany de hoe ny sénateur aloha foanana ay tsy ho foanana ndray fa ahena hitanao misy rafitra zany zany mbola olana zany gouvernante ny int izy teo ny gouverneur firmarina ny tena isa ao anatin'ny lalam-pandroenan'ny republika fa efatra vetsika sa ao anatin'ny republika fa firy anova vetsika sa tsy anova ina hitanao mbola misy zavatra miodikodina zany raha mifahitako azy manokana ka mahatonga ny mpitondra tsy sa mandray andraikitra mivantana am'lay tia ny tena hitondrana amin'ny firenena fa raha zany no antanina de averiko tsara ny any hevitro ny hoe izay rehetra vonina hampandroso tsy hanavahana loko politika de andao aloha jerena satria ny mpitondra ny jerenany vahoaka de ny zavatra vitan'ny fitondrana ka raha ohatra ka tsy misy inenina vitan'ny fitondrana eo de ho tsaraina izy vokatry ny natony
zay ny eny ary akoatra ny resaka gouvernementa efa voatsidika eo kely teo ihany resaka hoe fampandrosoana Madagasikara amin'ny ankapobeny a tena tsy nivoatra ny laharan'ny Madagasikara tao anatin'ny taona maromaro mba tsy teneny hoe farantsika satria efa tena ny filaza matetika moa dia hoe alohan'ny farantsika vitsy nefa mahafantatra hoe fa izy moa le tena farany mampametraka fantaniana izy hoe tena efa farany sa mbola misy marina avy any erinantsika any amin'ny resaka fahantrana zany inona ny tena hoe sakana raha ny fahitanao anazy ianao miainao anatin'ny tontolon'ny fikarohana sy tontolon'ny fampandrosoana ihany ianao ny aloha raha za manokana no antanianao Joel tena hitako olana dia ny resaka momba ny atao hoe fanabeazana sy fampianarana tena rafitra mihitsy io faharoa toetsaina fahatelo fandraisana andraikitra misy ifandraisany amin'ny politika ve le fandraisana andraikitra eny misy ifandraisany amin'ny fanaovana politika amin'ny fandraisana andraikitra hoazavaiko tsirairay le izy raha hitenitsika rafitra ny rafitra ao anatiny efa nitononiko teo fa manana olantsika eo amin'ny fandraisana an'ireo situation misy fampianarana andresantsika rafitra ny fampianarana andresahako zany tsy fantatra hoe mialatsiny raha eo anivon'ireo sekoly ambaratonga voalohany faharoa ary ny fahatelo ny teny ento mampianatra teny frantsay fa zao ny teny ento mampianatra tena vitan'ny mpampianatra tokoa ve mampianatra an'ilay teny frantsay zay aloha zany za mipetraka hiteny ao anatin'izay resaka fampianarana izay ihany raha hitenitsika hoe firy-taona marina moa ny tena ambaratonga anankiray nisy fotoana 5 taona ny ambaratonga ray nisy fotoana atao 6 fotoana fa ny ambaratonga ray nisy fotoana sika natao nisy fotoana 7 taona ny ambaratonga ray primaire io resahako io zany hoe tsy ao anatin'ny mandrositsika fa voalasa kely dia miverina zay le nresahako teo hoe raha ny atao hoe mandroso dia misy repère rafitra zany zay hiteny votoatom-pampianarana raha votoatom-pampianarana zany isan'le mampianatra zany dia fanontaniana no apetrako amintsika rehetra prof de physique ny tenako amin'ny terminal amina koro za mahita hoe tena ilain'ny série littéraire ve ny matera fizika sady tsy hanao électricien reo ny zavatra ianarany ao anatin'io tsy mifanaraka amin'ny tanjona hotratrary ny rahatra izay hiteny scientifique tsika itsika zao anisan'le génération sacrifiée nametrahana atsika ary tsy tompony ankizy ankehitry any ankizy ankehitry io tompony taona 2 zany hoe génération sacrifiée ny tompony zao kazakakitsika zany amin'ny sehatra fampianarana fa ny sacrifié no mitatana ao zany zay ny programme ao ny resaka rafitra fampianarana zay hiteny amintsika indray koa zany ako amin'ireo sehatra samy hafa eritreretina fa tokony ampandroso a Madagasikara za mahita fa ny fampianarana sy ny asa dia zavatra roa no ivoaka ny ray voalohany administrateur ny ray faharoa producteur ny administrateur dia mitatandra raha-mpanjakana rehetra zany hoe ny andoavana karama rehetra ary ny producteur dia ny mpanome vokatra ahafahana mivelona sy mahazo vola mamorona ny arena dia fanontaniana no apetrako aminao sy ao antsika rehetra izy mavesa-danja eo amin'ny sehatra fampianarana zay vokarina ny manomboka hatrany amin'ny primaire ka hatrany amin'ny universitaire mety voavalinao ve zay ovaliako le izy sarotra ihany mamala izy ovaliako le izy dia mivaly ny fanontaniana misy olona efatra reto avoakako ny ray manana maîtrise en gestion ny ray manana maîtrise amin'ny économie ny ray manana maîtrise amin'ny physique ny ray manana maîtrise amina chimie na zavatra hafa na littéraire iza mahazo asa voalohany tsy ny gestion sy ny économie izany tsy dia azo asa loatra tsy ny physique sy ny karazany any ambadimbadika any
ny dikan'izay zany raha tia mpandroso amiko mila ampiakarina ny lenta sy ny fametrahana lanja ny sientifika farany ao anatin'izay resahako zay dia ka ohatra roa ahako tamintsika klasy terminal ka hianatra teny amin'ny université tsy de ny rarahina loatra zany minina zany polytechnique io resahako io tsy de ny rarahina loatra fa rehefa tonga président Ravalomanana nametraka ny QMM nametraka ny sérite izay mifasomainty sy ny nickel arcobalt mitondra arena takininina sy fampandrosoana ho an'ny firenena toinina zay noho izany zany a tsy hoe masimista ny tena fa zany mahita fa ilaina tanteraka ny fametrahana ambony ny sehatra ny fikaroana ara-tsiansa efa manomboka miahita taratra izy fa mbola tokony akarina kokoa noho zay misy mitondra tsikera tokoa hoe famaninina no tsy resahana loatra voalazanao teo le minina ny mikasika ireo arena be da be izay mbola matory ambanin'ny tany eto Madagasikara tena misy ezaka manokana tokony atao tokotra ve tokoa ve eo amin'ny resaka fampianarana sy fampiofanana amin'io lafiny anankiray io mamin'ny aina ny amin'ny fahitako azy efa mandeha ny fampianarana sy ny fampiofanana vitsy ny tena mahay sy mikirakira azy fa raha oharina amin'ny taloha ve efa somary mitombo kely ny isa ohatra amin'izao fotoana izao mitombo ireo fa zavatra roa ny olana ny famoahana an'ilay vokatra moa ve ireo vokatra azo teo reo a nentina tokoa tamin'ny fampandrosoana Madagasikara raha iteny an'ireo nickel arcobalt sy ny fahasomainty isan-karazany zany fahasomainty moa zany a titane TiO2 zany a anisan'ny vy fara zay maivana kanefa mafy indrindra vokatra zay rehetrarehetra zay dia ahitana sahady zany fa hoe ny secteur minier tokony apiroboroboana tsika kosa aloha mahita hoe lasa secteur ngezangeza izy am'izao ary niakatra be adevitra amiko am'izao de ny sehatry ny rano zay zany zao tena adevitra be ao ny resaka changement climatique fa ny resaka momba ny rano a io zao ny ranon'ny cuba raha mijery tsy abadiketsitsika efa miritra nefa mbola volana inontsika zao jolayntsika zao rovina vao tonga ny fahavaratra ny manetsa vary aloha tamin'ny heritaona tsy nanetsa zay le vokatra resahako aminao le production ny fambolem-bary taloha de nylazaina fa hoe toy ny rano sy vary atanety na atsat tsy mifanao tsy mifanary ary atanety tsy mifandao amintsika miteny teo aloloha teo de ny voizina ny vary atanety tsy de mila rano ny ala le rano zany fa am'izao ny anetanimbary mihitsy no efa atao atanety tsisy ny rano adevitra tokony fampiresahana mazava zany io problema any atsy mihitsy voavoalohany io aloha mariny zay fa ny ama ny hitatra le izy fandraisana andraikitra sa tsy fandraisana andraikitra aloha tsy zany iteny an'izay fa constat le nyresahantsika hoe inona ny situation misy de inona mesure tokony ainana de anao inony tsika tsoatsy fa raha izao situation hitatsika zao fahitako azy amin'io resaka rano io adevitra momba ny rano tsy sy ny fampandrosoana fa tsy adevitry ny covid zay mifahitako azy le resaka fandraisana andraikitra tiako resahanao misimisy kokoa satria hoe anisany hoe tsy mbola tsy mampivoatra atsika hoy izy anao teo le hoe taraiky ve le fandraisana andraikitra sa tsy sa mandray andraikitra ny tompony andraikitra sa inona le tokony ho ahitsy eo anatin'le izy manomboka hatraty amin'ny bazy le izy aty amin'ny vahoaka hatrany amin'ny fitondrana fahitako azy raha miteny any ambony ahako a dia hitatsika ao anatin'ny sehatra isan-karazany fa tsy mitovy ny hevitra avoakan'ny
mpitondra na izy na ao anatin'ny samy mpitondra azy misy hevitra tsy mitovy de iza ny tena ho raisany vahoaka ho velomina sy arahana zay zao de fahita fa hoe misy fandraisana andraikitra tokony ho jerena am'izay any ampitondra zay nisy zao le resaka covid reny io zao mifarany teo zao tsy hoe inona akory tsy mahazo mihoatry ny efajato no mivory ny vahoaka mbola misy couvre-feu zao sa tsy misy antany anao aloha amin'ny fomba ofisialy aloha mbola misy amin'ny efatra eo izy zany zao izy amin'ny efatra izy zany no hatramin'ny efatra maraina sisa ny couvre-feu zany amin'ny raika ambin'ny folo sa amin'ny roa ambin'ny folo amin'ny roa ambin'ny folo izy zao alina fa zao tompoko de mahita tsika ny amin'ny publicité isan-karazany fa misy ny iny te izy teo publicité milaza fa hoe amin'ny alina balina kely manomboka amin'ny folo alina amin'ny sivy alina hitanao tsy mitovy sady le fandraisana andraikitra ao anatin'izay de aty amin'ny base koa tena ny volavolaina andray andraikitra koa ve le olona citoyenneté zany zay de miteny ianao anatin'izay hoe za hoe zay ny antoko politika lesoka lehibe zay satria ny akamarony antoko politika tsy mampiofana ny olony iaina amin'ny tena politika reo antoko politika misy eto Madagasikara zay mananika ny 300 mahery firy ny tena mivelona amin'ny atao hoe politika firy ny tena manabe ny mpikambana ao aminy amin'ny atao hoe politika lay politika de sehatra ahafahana mifampiserasera zahay zao raha ohatra ka nianatra tamin'izany fotoanany hoe andao hianatra politika de nianaratra hatramin'ny resaka fahasalamana nianarana hatramin'ny fitantanandra-raha-mpanjakana nianarana ny maromaro ahoana no ahafahana mifehan'ny aretina io zany zao tokony any anivony antoko politika ny miady hevitra mikasika ny covid miady hevitra amin'ny resaka fampandrosoana isan-karazany ary mahatonga ny mpikambana indraindray tsy manana repère ihany koa hoe hanao inona izy fahitako azy lasa lokony atsika ny atao hoe politika couleur de vao miseho lay loko de fa tsy tiako io na tiako io fa tsy adevitra le hoe anao inona io antoko io inona marina ny tena tanjony le tika zany mahampanao politika de tsy tazana fa ilay loko no hitan'ny olona de lasa mivoana amin'ny tsy tokony ifampiresahana adidin'ny mpano politika zany ny tokony hifampiresaka hifanabe am'ireo mpikambana ao aminy am'izany atao hoe fandraisana andraikitra zany zay ny fahitako azy zoelona aloha eny ary amaranantsika na sady maminiaina raha malanjaona akapobe ngamba ny andraisantsika anazy hoe inona ary dingana mety hoe tokony horaisina tsy tena hiditra amin'ny atsipriantsika hoe zao de zao de zao de zao de zao inona amin'ny akapobeny raha raisina amin'izay fanazavanao teo izay hoe tena azo atao hoe lahara-pahamehana tokony ho tanterahantsika mba hampivoatra ny Madagasikara mba hatratrarina zay hoe resaka fampandrosoana zay raha amiko ny hijery ny fampandrosoana zany dia mijery ny lafiny mahaolona zay aloha ny voalohany ao anatin'ny mahaolona sosialy ny ekônomia ao ny fanabeazana sy ny fahasalamana sy ny karazany faharoa lalana jerena ny lalana ary fahatelo ny tany afaka mamokatra ve le tany manahoana ny rano manahoana ny iainanao anatiny raha hitodika andray atao amin'ny resaka politika ezahana ahena arak'izay azo atao nisan'ny antoko politika tena idealy raha ray na roa tena idealy ndray aloha mety sarotsarotra zay matonga tena hoe tena idealy reo firenena rehetra mandroso de isao nisan'ny antoko politika lehibe ao aminy zay tena mitantanany raha-mpanjakana fa ray na roa
farany ao anatin'ny fampandrosoana ny vina dia tokony hipetraka eo ambony foana ny atao hoe fampandrosoana de na iza no mitatana sy mikarakara-ny firenena Madagasikara de mibanjina amin'ny oviana io daholo fa tsy hoe androany a izao ny atao de tonga indray mpitondra manaraka de ity indray no atao efa nisy boky maromaro teto afaka nampandrosoana tsisy ratsy na ray aza na ny boky mena na ny mapy na ito lazaina fa vely rano moa tsy fantatra hoe tena vely rano tokoa le isa vely rano tokony le UM zany fa raha izay no mipetraka nandanimboly reo nijerena manampahaizana maro ny karakara zay zavatra zay tena tafapetraka tokoa ve ny fampandrosoana ka mahatonga ny vahoaka mieritreritra hoe hatreto ny tsisy ny fampandrosoana de satria nalaina fotsiny ny hevitray de tsy nitaterahana zay zany ny fahitako an'ilay olana mikasika ny tsy fisian'ny fampandrosoana raha eto anivon'ny firenena malagasy ny akabobeny kosany atao amin'ilay tontolon'ny arenakibon'ny tany sy ny ate amin'ilay production moa zany na hoe fitrandrahana reo zany vokatra tafiditra ao anatin'izany resaka sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny arenakibon'ny tany tena hoezahana jerena tanteraka de hiezaka iverina mankany amin'ny resaka natora environnement nature zany itentsika climat problème naturel zay itentsika rano naturel zay resaka nature zany jerena mitentsika resaka fako jereo ny nature environnement zay itentsika resaka momba ny gaz sy ny effet de serre sy ny karazany nature zay inona ny tokony atao fa raha ireo ny tafapetraka sy tafapaka eo anivon'ny vahoaka niza mitondra eo de hitako fa sehatra afaka ifampiresahana isian'ny fampandrosoana Madagasikara le izy makasitraka anao maminena Ramalanjaona ary apatsahivy koa ny namana taloha ihany danse moa zany le nom de guerre ny fiantso anazy fiantso ny maminena Ramalanjaona fony izy mbola mpanetsiketsika mpianatra teny amin'ny université tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao efa lehilahy lehibe danse mpampianatra teny amin'ny université izy sady mpampianatra aty amin'ny ambaratonga hafa ihany koa de makasitraka anao nitondra an'izay fanazavana zay voaresaka antsika teo ny resaka fampandrosoana sy resaka fitantanana resaka politika ihany koa maminena Ramalanjaona de minisy manantena fa mbola afaka hitondra famakafakany ianao amin'ny manaraka satria voalohany ianao vahiny teto amin'ny fandarana dinika de makasitraka anao misaotra anao Joel misaotra ihany koa ny vahoaka rehetra izay nijery ny MBS tamin'ity andro ity azo ataony adevitra tsy manahirana mihitsy zany satria zay no ao anatin'ny adevitra no ahitana fampandrosoana ihany koa eny ary de makasitraka antsika rehetra ihany koa tany tokantrano nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany de mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy